tsirary avy zay fomba famindranao Jesosy nao ka fomba famindrana tsirary avy fotoana zao Andriamanitra anekena ny fanovam-piainana zay efa voahomanao aminao any tsirary avy Andriamanitra miomana zay Jesosy no amin'ny tsara anehoana ny voninahitra naranao satria ny antom-pisinay Jesosy Kristy dia ny anambara ny fiderananao manambara amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny fiteny amin'ny alalan'ny fomba fiasa amin'ny alalan'ny fanompona amin'ny alalan'ny famakian-teny amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fitoriteny amin'ny alalan'ny fanendretena sy ny toetra vokatry ny fany masina rehetra amin'ny anaranao Jesosy fotoana anankiray indray ty Andriamanitra zay tena sarobido ny tsirary avy satria na mbola tsy renera ny teninao Andriamanitra dia efa mino sahady zay fa hisy fanovany eo ny fiainana tsirary avy satria Andriamanitra mialohan'ny idirinay amin'izao tolam-baravarana zao fitoerana zao Andriamanitra dia efa nanaiky sahady ny fonay ho amboarinao mba haneo anao Andriamanitra haneo anao amin'ny lafiny rehetra misaotra Jesosy ny amin'ny herinandro natrehanay ny latsinainy ny talata ny larobia ny lakamisy ny fotoana rehetra ny ora sy ny minitra sy ny segondra fa tao anatin'izany na dia nandrera ny lohanay dia mbola teo foana ny anjelinao niarony tsirary avy misaotra Jesosy ny amin'ny famatsiana misaotra Jesosy ny amin'ny fitahiana misaotra Jesosy ny amin'ny fanamboarana lalana misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay efa novononinao ahafahanay miatrika situation be dia be misaotra ny amin'ny fanahinao izay tsy avelanao miala aminay Andriamanitra hitaridalana anay hampianatra anay hisolo vavanay anangana anay anasitrana ny ainay fanahinay sy ny momba ny tsirary avy amin'ny anaranao Jesosy misaotra izay Andriamanitra ny amin'ny zavatra mety tsy hainay anatrehana satria toy ny nahitanay fa marina loatra ny teninao mijaona toko 5:10 milaza hoe raha misaraka aminao zay dia tsy mahay manao na inona na inona amin'ny anaranao Jesosy ampianaro zay hisaotra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra misaotra foana amin'ny fotoana rehetra na tsy mifanaraka amin'ny zavatra eritreretinay zavatra mitranga dia fisaorana ny tokony atolotra efa tsy fimenomenomana amin'ny anaran'i Jesosy asaiko ianao amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra hisaora izy ankalazao ny anarany masina aza velangina vavanao fa asandrato ny fisaorana androany asandrato ny fisaorana amin'izao fotoana izao asandrato ny fisaorana amin'izao fotoana izao hisaora izy ny amin'ny antsipiriam-piainanao hatramin'ny segondra hatramin'ny minitra hatramin'ny ora hatramin'ny zavatra tsy voafeh hatramin'ny zavatra mety efa nandalo efa zavatra efa hita soatran'izany fa zao ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra mifisaorana anao rasan'Andriamanitra amintsika tsirairay misaotra Andriamanitra ny amin'ny andro misaotra ny amin'ny fiarovana teny an-dalana misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitahim-panahy misaotra Andriamanitra ny amin'ny fibedesana amin'ny alalan'ny teny misaotra Andriamanitra ny amin'ny fananganana misaotra Andriamanitra ny amin'ny famelanao anay anatrika an'izany fahagagam-panotronanao zany Andriamanitra misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanairanao ny fiainam-panany tsirary avy tsy angingina tsy atoritory misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra izay tsy maintsy andalovanay satria eo amin'ny fotoana izay andalovanay zavatsarotra no afantarana hoe iza marina no lehibe eo amin'ny fiainanay misaotra Jesosy fa asehonao miarihary izay tedaviny satana fenina miafinafina eo aminay Andriamanitra fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy ndreto izay Andriamanitra tahaka ny mianjaka eo anatrehanao aseho anay eo anatrehanao Andriamanitra ny momba anay ary fisaorana anatolotra eo anao Andriamanitra Jesosy eo mety hoe tsy afaka nilaza teny mifanitsy amin'ny fahalehibiazan'ny voninahitra ao ny vavanay fa zao Jesosy ny fonay efa vonin'Andriamanitra anome fisaorana mendrika anao ilay tsy miova ilay masina sady mandrakizay ilay ianao ilay mendrika ny aleloia ianao ilay mendrika ny deraina amin'ny fotoana rehetra ny maraina vao mifody dia ny fideranao anao iny tsy efa ny andro dia fideranao anao alohan'ny atory dia fideranao anao eny ao anatin'ny maraina alina dia mbola fideranao anao Andriamanitra ny androm-pisiny mihitsy Jesosy dia ampifamatorana amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy aoko izay Andriamanitra azoto mihitsy tsy ho alaina fa tena azoto hivavaka ankatony teninao izay lazainao amin'ny Luka 18 milaza hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka eny Jesosy eo ampianaro izay Andriamanitra ifampiresaka aloha tena hoe be resaka miaraka aminao zay Jesosy aleloia fa mazoto mieno anao koa amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra satria izany Andriamanitra no afantarana fa zanaka tokoa izahay dia ny manaiko tarihiny fany masina hieno izay lazain'ny tomponay dia anao izany Andriamanitra ray masina mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy aleloia amen nasaiko anao hitehaka mafo an Jesosy sady ika aleloia an Jesosy tsika rehetra aleloia salamo fahavalo novakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy salamo fahavalo novakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina salamo fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina anasako anao hoe ndaontsika hiara-hiredona an'izany zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Jehovah tomponay indre ny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao avy amin'ny vava amin'ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery no ny mpandrafy anao mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tahamaly ratsy raha jereko ny lanitra ao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mangitana izay noforononao inona moa ny olona
no hatsarovana ho azy ary ny zanak'olombelona no amangina ho azy fa efa nataonao ambany kely n'Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana efa nampanjakanao amin'ny asan'ny tananao izy ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony amen amen taontsika hivavaka marina tokoa izany tenin'Andriamanitra zany hoe iza moa tsika no mba hatsiarovan'Andriamanitra na mioko be takininina ary tsika tsiraray avy na ohatry ny ahoana mipôzitsika mbola tsy miendrika ny atrehan'Andriamanitra tsika rehetra alleloia fa noho ny fitiavana noho ny fahalebiazan'ny fitiavana atsika dia mbola velantsika manao asa fanompoana tahaka an'izao amen taontsika hisaotra an'Andriamanitra hoe endrezany alebiazan'ny fitiavanao na Jesosy fa na dia tao tsy miendrika ary aho dia mbola tia ifoana ianao asarato mivavaka androany ray amin'ny anaran'i Jesosy tsapako ny fahamarinan'ny teninao miariary Andriamanitra ny fahalebiazanao ny lanitra sy ny tany dia miara-manambara ny fahalebiazanao fa ny zavatra nataonao efa tany aloha fony ny famoronana mbola tsy hain'ny olombelona no manazava an'izany Andriamanitra Jesosy lehibe tokoa ianao Andriamanitra misaotra Jesosy fenao no matoy izao anay misaotra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ampianarinao izay an'izany tena hoe fitiavana inconditionnel ary ianao milaza Jesosy fa izay mino dia ny asa tokony ataony koa Jesosy hoe nandrasanao amin'ny tsiraray avy dia izay voarainay avy aminao Andriamanitra ray no tianao ampitainay amin'ny olona hafa ihany koa Andriamanitra raha matsiaro teny izahay fa nitiavana tsy misy fepetra dia tokony hianatra koa izay Andriamanitra ho tia tsy misy fepetra amin'ny anaranao Jesosy amboarindray ny fonay amin'ity fotoana androany ity mba ho olona vonona tsara amin'ny asa tsara izay efa vononinao izay Andriamanitra mba ho afaka iona amin'izay anjara efa nitendrenao tamin'ny alalan'ny teny izay efa nataonao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy mitenena indray androany Andriamanitra ndreto izay Andriamanitra manaiky ny anolotra ny fiankofanay eo anatrehanao Andriamanitra satria nitokana tokony hanolorana an'izany dia ianao Jesosy Kristy ilay masina tsy miova ary mandrakizay alleluia anao Andriamanitra alleluia amen amen Izanto anao lainanao sao rehetra izao ny kintana sy volana azoninao tsy anjera tsy situanao lainanao ny azavana sy ny aizina tonindrandrainy andraindrainy izao rehetra izao mamirapiratra mandraky izay makaka ny atsaranao Jesosy tsisy azo arina aminao Jesosy tsisy azo arina aminao Jesosy modiny masoandro misandratra ny firambaovao toy ny maraina mitsaokanao ny zanakao mamirapiratra mandraky izay makaka ny atsaranao Jesosy tsisy azo
Tokoa Jesosy tsy misy azo oarina aminao. Tonga eto izay Jesosy tsy saoka anao satria masina indrindra ianao, mendrika ianao. Tsy tonga eto izay Jesosy tanisa olana eto anaty anao na hitaky zavatra aminao satria raha ny marina tsy manana azo hitaky ny ninona aminao zay. Fa tonga eto izay Jesosy ankafy ny fanatrianao. Ilaza ny vavanay androany hoe masina, masina, masina ianao Jehovah tompony maro. Eniko ny voninahitra ny fiainanay, fonay, ny mombanay rehetra ary mitsaoka tanteraka satria masina indrindra ianao. Manasa anao asokafo ny vavanao dia aoka hiankoky ianao, aoka hitsaoka azy ianao, aoka hity azy ianao. Mety misy zavatra mafy lalovanao fa zao ataovy de côté daholo ny zavatra rehetra satria miaona amin'ny Jesosy ianao. Ary aoka tsisy arombaka an'izay opportunité zay androany, fa mety andro tokana tsy miverina ny androany dia aoka ianao andrombaka ny anjaranao, aoka ianao hifandrombaka hitondra ny anjaranao eo amin'ny seza fiandrianan'ilay masina indrindra dia ny fiankofanao zany. Masina
fitiavantsika an' jesosy dia tsy misy afa-tsy ny faneketsika andeha araka ny fitiavana mety manohatra ny zavatra rehetra fa zao andaontsika hijoro tahaka an'izay nataon'i jesosy ninoninona eso sy latsa nahazo azy ninoninona fitenenan-dratsy natao tamin'i jesosy dia ny safidy jesosy andeha amin'ny fitiavana raha misy fiankofana indrasan'i jesosy amintsika sy ianao androany dia ny afahantsika mivoady aminy androany fa andeha araka ny fitiavana tsy andeha araka ny fahatsapany nofontsika tsy ampidina ny fahatezerana ho eo amin'ny nofontsika fa ampiaina mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ndao ilaza amin'i jesosy androany jesosy androany omeko anao ny foko ary izay rehetra mikasika ahy jesosy dia ateriko fanatitra ho anao androany jesosy manaiky ho faty araka aminao eo amin'ny azo fijaliana ary tsy izao tsony novelona fa ianao Kristy novelona atao anatoko androany jesosy omeko anao tanteraka ny amiko dia ilaza aminao hoe ianao tsy maintsy mitombo fa za kosa tsy maintsy miaina andeha amin'ny fitiavana any jesosy ho lavitra analavitra ny fankalana analavitra ny fangidiana analavitra ny fitsaratsarana jesosy fa anaiky anompo anao amin'ny fieritreretana madio amin'ny fo madio satria izany jesosy no tena endrasanao amiko amen jesosy androany hijoronay amin'ny sitraponao tsy anao sangisangy tsony amin'ny fiainam-pananay jesosy fa anao tahaka ny hitany masonay isan'andro Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Tu n'as pas répondu aux injures, même si l'on crachait sur ta ira. Tu as méprisé les coups, car tu m'as aimé plus que tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe
Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, car tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour, quelles que soient les blessures, chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quelles que soient les blessures, l'amour triomphe toujours. Oh yeah, walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans l'amour. Together, turn it up and walk. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans ton amour. Fais pas vrai, tranquille. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, Seigneur, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans ton amour. Lela qui ok no anamba ambara. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans ton amour. Fitiavana dia manarina ny fahotana maro. Jesosy ianao ilay niteny taminay hoe rehefa fantatra ireo ny marina dia ny marina nanafaka nareo tsy mandefa. Ankehitriny Jesosy fantatra fa ianao ny fitiavana ary ny fanananay sy ny fiainanay ny teninao isanandro Jesosy. No ahafahanay mijoro eo anoloan'ny fitsaranao indray androany, tsy misy tahotra satria nandeha tamin'ny fitiavana izahay. Androany Jesosy iry izahay hoe tsy andrinay fotoana iverenanao eny amin'ny raha an-lanitra. Izany indrindra Jesosy
tsisy ampitapikitra anay intsony fa efa nasehoanay ianao ny lalana fa tsy azo fijaliana sy fampahoriana ny hitanao rehefa nitrotro sy ny satroatsika ianao fa ny fitiavanao anay ka androany Jesosy hisafidiko izay tsy hijery izay mety mahafirenanay mety ho lalovanay fa hifantoka amin'ilay mandraka izay anay miaraka aminao lay toerana efa voavoatra tsara ho amin'izay tianao androany izay Jesosy hisafidy ny aina sahady ety an-tanjaka ny amidanitra lay fotoana anankiray ahitana ianao eny amin'ny raha anatra Jesosy aoka ho isany raha vidinidiny eny izay Jesosy ahitahiry misoloka aminay ary tsy anao tsinitsina ny andro omenao tsy anararoatra ny fankamponao fa ay kosa iaina ny andronay araka ny sitraponao Jesosy satria izany ny faninonay indray androany Jesosy iaonanay aminao fa ho fafana ny ranomasy rehetra ny tavanay indray androany Jesosy. Halleluja. Hoavy ny andro hiverenanao eny amin'ny raony lanitra ho an'ireo ninsinanta ny famonjena natolotrao tsy hitomany ao tsy angahiay fa fantatro fisanjany ao efa voasoratra ao am-boky ny fiainana izao efa natsangana irao ameno ao viverinyanao hitondra eo anilanao lazao hoe amizay amin'izay fotoana izay hitsatrany elaheloko mino izany ao sy ireo teny fikasana fianaonanao fitoeranoe ho zavatra mandra
fahafatesana afaka hijoro an'leonao Jesosy satria ianao no milaza fa efa lasa ny zavatra taloha fa indro vavao ny zavatra rehetra tsy andriko izany fotoana izany Jesosy tsy andriko izany fotoana iakovako aminao Andriamanitra isanandro mandritra ny androm-piainana rehetra tsisy ala intsony tsisy ala ihany intsony Jesosy fa eo antratranao mandrakarivo eo ny fitoerako mandraka izany tsy andriko Tiandikwe, panzin Jesus. Tiandikwe, fin Jesus de la Zauretian. Tiandikwe, Tiandikwe, San Jesus. Tiandikwe, well, Tatana. Tiandikwe. Alléluia. Tsika tiaka mafana Jesosy dia mahazotoerana tompoko azafady tantarao ny zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainanao rahalahy. Alléluia. Alléluia. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Hitantara témoignage zava-nitsanga teo amin'ny fiainako. Ary mino sy matoky fa ho maro ny voakasika tsy niato ihany fa manerana izao rehetra izao tsy maintsy voakasika amin'ity témoignage ity. Efa maro témoignage henonareo hitanareo ampanetsetena ary eo amin'ny anaran'i Jesosy fa spécial ty témoignage androany ity. Tamin'ny 2012 tany Atamatavy no narary. Rehefa narary zany aza matahotra izy docteur iny ianao fa tsy maintsy karakaraiko ianao Julio. Dia le sérum amin'izay mbola tsy lany dia nasainana andeha niverina nody any an-trano. Dia rehefa tonga any izy le docteur esorinareo fotsiny le sérum. Dia tonga tao an-trano amin'izay tokony teo amin'ny valo raly eo le izy lany le sérum. Dia efa nanomboka tsy naheno efa nanomboka tsy niteny, efa nanomboka nanao maloto teo ambony fandriana. Tonga ny apitso efa tsisy zavatra tsaroko tsony. Dia noentina tany amin'ny hôpitaly be tao Tamatavy. Ty kiboko ty efa nanao ohatran'izao. Za tamin'izany mipeze 73 kilos. Kandro rehefa narary 35 kilos. Dia rehefa tonga tao nasina sondy, tsisy zavatra tsaroko tsony, tsongona ny vatako. Dia nandritra ny 5 andro dans le coma, tsisy zavatra tsaroko. Dia nandritra n'io coma io no tonga Jesosy. Rehefa tonga Jesosy no entin'i Jesosy tany an-danitra. Tonga dia ataoko ohatran'izany miresaka aminareo zany nataon'i Jesosy tany dia amin'izao izy Jesosy ho atoroko anao aloha ny lafiny ratsy ampisehoko anao, fa io karazan-javatra ratsy
any amin'ny elo tsy hitako olona fa natorony Jesosy anahy nyretsarehetra na fomba fitondrazana moto ay devoly ny ambadiky ny reny te mandeha mafy ianao na fomba fisotroana toka tena gravy fa tena tsy te hiaina tany anatin'izany elo zany dia noho ny vita zay efa hitanao izy Jesosy iny ny lafiny ratsy ampisehoko anao amin'izay koa ny lafiny tsara dia rehefa vao niditra tao zay atao amin'ny paradisa tena vao nahitana ny anjely tonga dia niorakoraka wow tonga dia nidera tonga dia mateo ty tena tsara lavitra mihoatra tsy haiko tsony zany tantara hoe ahoana fa tena tsara tena tsara dia rehefa tao fampiresaka foana zay sy Jesosy fa za tsy afaka mijery ny tavany fa tantanany rakofany ohatran'izao dia miresaka tena niaina n'izany mihitsy ny za vavolombelony zany za hitanareo io dia andao izy Jesosy anatona ny trano ritsika fa ny trano ao tonga dia be ary samy manana ny tompony trano tao rehetrarehetra dia midira izy ianao dia hitako hoe misy ny anarako Julio mipetaka eny amin'ilay trano dia ny tapany ambany volamena dia iny ambony iny karazana vato fa tonga dia wow mamiratra tena tsara tena trop dia rehefa niditra tao complet ny zavatra ao tsisy zavatra maky dia saika dia niteneny Jesosy amin'izay andao amin'izay andeha hivoaka saika tsy te handeha hivoaka fa te hijanonao satria mahafinaritra le trano dia rehefa nivoaka tao amin'izay dia andao izy Jesosy fa mbola misy zavatra ampisehoko anao dia ahoana izy vonona ny hijanona ty tena vonona aleo tonga dia hijanona non izy Silio mbola misy programme tiako ataonao fa andaso aloha andao entiko ianao dia noentiny Jesosy amin'izay ampidirina anatin'le rano dia niteny andao midira anao Silio fa ahoana hoa Jesosy inona ny ataoko fa zaho tsy hiditra ao raha ohatra tsy tenenao aminahy hoe inona ny antony hidirako ao dia mime izy atao badisa izy ianao ve dia niditra tao amin'izay dia avy eo tonga dia nisy fitafy tonga dia mangilatra koa teny aminahy rehefa vita avy niditra tao anatin'ny rano dia amin'ny moment amin'izay tonga avy any amin'izay ny devoly ampiditra anahy anatin'ny vatapaty aika ny fianakaviako any Tuliara efa mitomany koa satria efa faty dia rehefa ampidirin'ilay devoly ao tonga dia batao izy le devoly teny Jesosy ndray mandeha fosy ndana miala tsy azonareo kitiana io tonga dia lasa ho antsoka le devoly tonga dia za amin'izay tao amin'ny hôpitaly tsy niteny tsy nalemy bataina tsisy zavatra fantako hoe ao amin'ny hôpitaly dia ny zavatra tsaroko fotsiny niteny ho an'ny fianakaviana tao amin'ny hôpitaly nisy hoe aza manantena natsono anareo fa efa tsy tsony tsy afaka tsony satria efa eniko nanomboka nangatsika ny avy aty ambany dia efa mivoaka nononjeny le anana fotsifotsy ny vavako dia mamako amin'izay amin'iny namadika baiboly tampoka dia nisy numéro mpanompon'Andriamanitra tao dia niantso an'le mpanompon'Andriamanitra satria nisy fanambitsika hoe atsoy io mpanompon'Andriamanitra io dia natsoina le mpanompon'Andriamanitra andro 4 heures du matin mam'le torimaso mamy tsara dia natsoina dia vonjeo pastera fa marary ny zanako tena efa ombava aona ny fahafatesana efa kofehy kely mitazona anahy dia nandeha mivavaka natao amin'ny sofiko ny telefônina dia tapaka ilay crédit fa après 5 minutes tonga dia nitsangana nipetraka ohatra ny topasana rano ray koveta tonga dia mando dia nitena hoe omonareo sakafo afanoana ny olona tao anatin'ilay salle hôpitaly tonga dia gaga hoe misy marina Jesosy dia nitova tato anatiko efa potika daholy fa nisoloan'i Jesosy satria natao ana visite hono dia misy problème marin fa nijerena indray le izy avy eo efa tsisy tsony tsy vorain indray dia lekiboko mivonto be ohatran'izao
dia nasaina indray tsongona intelo dia tonona hoe amin'ny anaran' Jesosy, amin'ny anaran' Jesosy, amin'ny anaran' Jesosy fa nivoaka tao daholo ny zavatra rehetra. Fa Jesosy manana ny programany. Grave le tantara. Tamin'ny 2013 amin'izay niasa sûreté teny Ivato. Nanomboka nefa za rehefa mivoaka hôpitaly zay zavatra ataoko mety daholo, zay zavatra teneniko amin'ny tompo tonga dia ok, tsisy hoe zavatra mibloke anazy zany. Na za mitena za hoe tompo omeo asa tonga dia misy miantso. Zay zavatra ataoko efa niaina amin'ny resaka surnaturel na olona hoentiko ambavaka tonga dia sitrana. Dia nanomboka 2013 nanomboka nangatsiaka. Efa tsy tsara ny fifandraisako tamin'i Jesosy, tsy bien connecté tamin'i Jesosy tsony grave ty tantara ty tena mitose be ana. Fa aoka mba tsy izay nandalovako no andalovanareo fa rehefa mijoro dia mijoro hatramin'ny farany. Fa tena tosehany foko nalahelo be mihitsy tao anatin'io asa tao amin'ny 2013 io rehefa tsy tsara fifandraisana tamin'i Jesosy aika ny satana efa miandry cible hoe rehefa vao tsy tsara connexion amin'ny Jesosy io dia andao hitsatsiatsakotsika satria ny satana koa manana fahefana izy. Dia rehefa tsy tsara fifandraisana amin'ny Jesosy ianao potika ny fiainana. Dia nanomboka ny arodana le fifandraisako amin'ny Jesosy potika tanteraka satria lomano tao anatin'ny fiainana izao tontolo izao nandritsany 12 taona tsisy fiainana tsy nataoko, ny lalao vola tsisy zavatra tsy nataoko fa na tsy aro voageja ary tsisy fahasambarana, na dia nisy vola ary hitako foana, na inona ny ataoko, izay ataoko zany ataoko daholo fa tsisy fahasambarana atao. Dia indraindray aho mahatsiaro tena hoe ahoana ty fiainako ty zany fa tena tsy izy ty tena tsy izy. Dia nisy fotoana amin'izay Jesosy nandalo nikasika anahy indray satria ny fianakaviako misy problème maro zavatra ny safotifoty tao. Dia niteny anahy Jesosy hoe tsy lamina ny fianakavianao raha tsy miverina ianao amin'ny fitiavana voalohany. Dia tsy niraharahiako le izy, midiko fanina, modiko gisa ho izy paster Jao zay tamin'ny fampianarana tamin'ny larobia, tsy raharahiako. Dia ny programmako taty avy any atelier araikatra aty Antananarivo hafa mihitsiny. Dia no nitao an-trano za rery no tao teto Antananarivo tao androndra, za rery no tao fa nanabaviko nandeha niasa. Dia vao ny fo nihinana sakafo maraina dia nijery Facebook, namoa Facebook. Dia grave ny fomba fiasan'ny tompo tena wow. Dia rehefa nisokafana le Facebook tonga dia émission an'ny papa paster Rodolphe, le izy nasain'i Jesosy niverina fa hoe tsy mahafapo an'i Jesosy hono le zavatra natao tany Mazenga. Dia rehefa nasain'i Jesosy niverina paster Rodolphe dia au moment ny fiombonana voalohany dia nisy an'le teny le toroteny nataon'ny paster Rodolphe tamin'izay nisy parasita kely le transfert, nisy défaut technique ilay toroteny tamin'izay. Dia rehefa nijery Facebook dia iny no teny teo, le iny le vidéo iny zany no hitako. Dia rehefa nijery an'iny ilay vidéo, mijery an'iny sady tapatapaka ilay vidéo, dia nanomboka tafiditra connecté amin'ilay teny. Dia tonga dia nikasihan'ny tompo zileo izy tsy ho an'ny vahoaka ny Mazenga rery izy io tsy teny io fa ianao mihitsy ny tiako kasihana amin'io. Alleluia. Dia gaga sady taitra fa ahoana zany Jesosy, ianao izy ny tiako kasihana amin'io. Dia nandeha dia nanomboka tafiditra lalina concentré be tamin'le teny, tapaka amin'izay le izy, tapaka. Dia avy eo mitohy, tapaka mitohy, nanomboka sorena
satria efa azo fafy ny tena makafy c'est du wow. Dia ny zavatra nisy amin'izay teneny Jesosy indray inona izy izy ny zavatra tsapanao zaho manomboka concentré tafiditra lalina amin'ilay teny mikasika anahy efa tena voakasika sorena satria tapatapaka le izy hitanao zany izy Jesosy nandritra amin'izay 11 ans zay miteny anao foana fa tsy henonao nefa za mankafy ny fifandraisana aminao fa tsy rarahinao mihitsy tonga dia touché amin'ny foko mirotsaka ny ranomaso dia tapitra le teny dia nandohalika ny fona ny bebaka satria nanenina amin'izay rehetra vita nefa ny lasa momba ny lasa efa olom-baovao za amin'izao dia rehefa vita mivavaka nanontany an'i Jesosy fa naninona ao Jesosy za efa namadika anao efa tsy niraharahanao tsy nihaino anao tsony mbola nantsoinao indray dia zao ny teny Jesosy tamina Julio tiako ene ianao ary nikasihan'ny tompo koa ilay teny ao amin'ny Matthieu 18 12-14 ilay olona nanana an'ilay ondry azafady Alléluia. Alohantsika te akamafoana Jesosy Matthieu 18 12-14 ary tahaka izany 12-14 azafady tompoko Matthieu 18 12-14 12-14 amin'ny anaran'i Jesosy ahoana ny hevitrareo raha misy olona manana ondry 100 ka maniny anankiray motsy amelany 7 any atendrombohitra va izy ka andeha hitady ilay mani Alléluia. Dia zay zany no nikasihan'i Jesosy anahy na dia efa tany ny aina tamin'ny fiainan'izao tontolo izao tsy niraharainy le 99 fa mbola natsoina satria mbola manana programme izy ary mino somatoky fa maro ny iova dia zaho efa tsara fototra efa zaza aranofo fa mitombo ara-panahy ary tena ny fanahy tena maro tsara-panahy fa mino somatoky satria efa nampisehoan'i Jesosy anahy maro izy rehefa tonga izy amin'ny Zoma io fijoroana vavolombelo io maro izy manana etaeta ho tahaka anao io koa fa aza matahotra tsy maintsy ho tanteraka aminareo zay reny fonareo tahaka izay nataon'i Jesosy aminahy no ataony aminareo io koa fa saotra Jesosy saika diniko ty afatra nasain'i Jesosy hopitaina izy ty dia tsy maintsy ampitako ny teny anahy Jesosy be dia be izy mivavaka maraina sy hariva miakoka manao tous les moyens fa tsisy valim-bavaka azo na dia iray fa ahoana hoa Jesosy satria izy Jesosy maloto ny fony misy loto ao zaho izy Jesosy dia fitiavana za mpamaly vavaka zany manodidiny zavatra rehetra izao indray klika ohatran'izao fotsiny izy Jesosy fa matoa izy Jesosy tsy mivaly io vavaka io maloto le fo ka raha ohatra izy Jesosy tsy tsara fifandraisana amiko tsy diovina io fo io tsy izay no angatahana amiko fa hoe valim-bavaka ilay arena ety ambonin'ny tany ilay tsisy dikany io izy mamaika ilay valim-bavaka manino izy raha mangataka hoe ny andovan'ny fandrakana mandrakizay fa tsy ny ety an-tany na misy olona izy maro zavatra dia efa mivonto ny fo efa tsy mety aminahy dia c'est normal izy Jesosy raha tsy mivaly ilay vavaka ka raha mahelin'izao temana zao itsika androany diovy reny fo Alléluia.
tena diova raha angatao am' Jesosy ny antovana an'io am'izay mivaly mivavaka satria Jesosy efa nilaza fa raha am'raha ihanyko izy Jesosy ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao izay tianareo angatahana fa ho tanteraka aminareo izany dia ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'i Jesosy dia amara-parana koa azy tsara ny tompo dia ty révélation ray ty koa nitenen'i Jesosy aminahy dia nazaha koa raha gaga ny fifandraisana aminao izy Jesosy dia tahaka ny wifi nazaha raha gaga fa tahaka wifi ahoana Jesosy ny fifandraisana aminahy tahaka wifi izy dia zao ambarako anao satria hitanao izy ianao raha andeha connecta par wifi any amin'ny cyber mbola mandoa vola tsy vita mandoa vola fa mbola tsy omen'le tompon'ny cyber anao izy ilay kody ilay teny miafina fa izy ihany mampiditra anazy dia raha misy koa izy Jesosy manana wifi koa mahita wifi gratuit ihany dia afaka miconnecta koa ianao afaka mitelecharger zay tianao ao dia raha ianao koa izy Jesosy manana wifi koa ny an-trano afaka miconnecte ianao tena zany mihitsy fa Jesosy dia ahoana dia zao izy rehefa vao miala n'ilay cyber izy ianao dia tapaka ilay connexion dia rehefa vao miala amin'ilay wifi gratuit koa izy ianao na dia efa manana code koa izy dia tapaka izy ny connexion tsy afaka mitelecharger ianao dia na manana wifi koa ianao ao an-trano sady mbola mandoa abonnement dia rehefa vao miala ao an-trano ianao tapaka koa ny wifi tapaka ny connexion kanefa izy Jesosy ma wifi ny fifandraisana aminahy dia za wifi gratuit satria omniprésent partout naiza nazy izy Jesosy ny alehanao eo foana connecté foana ary efa omeko kody mamaim-poana ianao sady tsisy tambiny fa ny fitiavana no tadiaviko ary ny fo mangetaheta ary holalipaka ary hitsoratsy amin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy Amen. Alléluia. koa faranako ary ny teny faranako fijorovam-olombelona samita in'Andriamanitra ary ho an'i Jesosy ireriary ny voninahitra izay tsahany taloha indrindra ary mandrakizay Jesosy Kristy velona sy manan-kely avy any Nazareta no ilaiko no ilaitsika rehetra amen halleluja Alléluia. Ndao itiaka mafon'i Jesosy tonga dia raisitsika avy an-trano ny mpanompon'Andriamanitra hitondrantsika ao anatin'ny teny Halleluja. Ndao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy antsika akasitraka an'i Jesosy hofofainy amin'ny lanitra ny taninao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra fa ngamba rentsika tsy iray avy ny zavatra nitranga famonjen'Andriamanitra famerenan'Andriamanitra tsy nofonofo ny fiainana mandrakizay tena misy ny fiainana mandrakizay ty tany ty mandaly aza mamikitra ny fonao amin'ny zavatra tsy maharitra fa horeniny ao anatinao ho an'ilay fiainana tsara lavitra iarahanao amin'ilay tokana sady be voninahitra tsy manome lamosina anao fa mitantana anao isan'andro ary mijery sy miaro anao amin'ny atsipiri-piainanao ray manontolo avofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy tsy heriko na fahendreko na fahatakarako na fahatsarako Jesosy fa famindram-ponao miasa manorina amin'ny fahatanterahany sitraponao feno velona Jesosy satria velona ianao ary mifototra amin'izany fahavelomanao zany nijoroko androany anomezako voninahitra anao anatin'izany teny zany satria manome afatra feno fitiavana ao anay ianao zany fitiavana mandrakizay zany fitiavana tsy levona fitiavana mahonona amin'ny zavatra rehetra miaritra sy maharitra amin'ny zavatra rehetra satria rehefa tia dia tia ny azy hatraho farany androany ariva Jesosy aoka ny teny fiainana rehetra izay ho zaraina eto ho aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra mino fa be dia be ny tonga eto androany hanokatra ny fony handray teny fiainana indray avy aminao teo ko tanteraka araka ny sitraponao voninahitra ho rery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo ataovy mafy tsara ao an'Andriamanitra mangataka anao ahazo toerana miarabantsika rehetra indray mititaka rivoty manonona fiadanana fahatsarana fahasoavana ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy
androanay dia tondratsika eo anatin'ny fotoana foy amin'ilay tenin'Andriamanitra nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra tia hahita safidy mijoro ho azy. Andriamanitra tia hahita safidy mijoro ho azy. Ao bokin'ny Galatiana toko 5 Galatiana toko 5 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 ovakitsika vetivety io teny eo. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana, falotona, fitsetsetjona, fanompontsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary mitoy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra izany. Fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombony nofony mba ny faniriany sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Tadio fa Baiboly dia nilaza fa rehefa nanomboka niditra tsehatra mpianatra Jesosy niady mba atonga an Jesosy tsy ho voasambotra, dia ny sakanan Jesosy tsy ady tamin'ny miaramila mpanapaky misorona ny mpianany. Ary tena hatremin'ny Pilato koa mbola nijoro Jesosy vavolombelona hoe raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia tsy niady ny mpanompoko. Izany hoe na ho victime maro Jesosy tao anatin'le tranga hita maso dia tsy nanaiky hiditra mihitsy izy anome alalana ny fijoron'ny mpanompony hiady tamin'ny mpanompony mpisorona. Fa tena kivy mihitsy Petera nanaovany azy, fa natonga tena mba samy joro am-pitiavana ary Petera hiaro an Jesosy amin'ny sabatra nanafaka ny sofiny Malko. Dia izao ny zavatra nitranga, Petera bedy Malko mpisambotra napetaka ny sofiny sady miverina amin'ny lony ny fiainany. Teteny aminao andro any hariva, rehefa tena hiaraka amin'i Jesosy sika dia mila manokatra ny ao anatisika alala ny asa aribidi ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay natonga an Jesosy tsy tonga dia niakatra taoriana ny fitsanganany fa nampianatra momba ny fanjakany mpianany nandritry ny 7 andro. Midika fa izy te hanokatra ny mason'ireo mpianatra ireo hoe misy zavatra tian'Andriamanitra isehony eto ambonin'ny tany, aorian'ny fitsanganany amin'ny alalan'ny fandefasan'ny fanahy masina eto amin'ity zao tontolo zao ity, mba hananatsika porofom-pahitana hiazonantsika ny fijoroantsika ho tanteraka eo amin'ny programany sy ny sitrapony ho isan'ny olona izay vonona no ampakariny. Satria manana tanjon'Andriamanitra ary tanjona ngeza be mihoatra lavitra noho ny tanjona rehetra izay iritsika ka nandresy lahatratsika anompontsika n'Andriamanitra toy ny hoe mba azahoantsika fanasitranana, mba azahoantsika harena, mba tonga antsika ho voatasy ambinina amin'ny zavatra rehetra. Ny ao am-pon'Andriamanitra ho antsika dia izao tadidio very zavatra anankiray Andriamanitra ary sarobidy indrindra teo amin'ny olona. Tsy zavatra very zay, ny olona very ny fanatrehany, ny olona very ny fanotronany ary ny olona very fiainana mandrakizay. Io fahaverezana io nahatongavan Jesosy Kristy ho nofo, nanaiko tonga hitafy ny endriky ny nofo olombelona mba hamonjy ny olona. Raha omentsika lanja ny famonjena ka omentsika lanja ny mandrakizay dia te hiteny aminao amin'ity takarivo ity fa isan'ny olona tsy oron-javatsoa izany ianao mandra-pialanao eto ambonin'ity tany ity. Tsy ny zavatsoa mampahory ianao no nasain'Andriamanitra tady avinao, fa ny zavatra mampahory an'Andriamanitra no tiany ho valianao mba hahatonga azy hikarakara izay mampahory ianao. Fa inona mampahory ianao eto ambonin'ny tany? Zavatra tsy misy ve? Fiainana tsy lavorary ve? Vola makarena ve? Tokantrano tsy milamina ve? Fahasalamana tsy tomombana ve? Za te hiteny aminao, Jesosy nilaza taoriana ny fitsanganany satria velona dia velona ihany koa ianareo. Misy karazam-pahavelomana vaovao
tsy misy ifandraisany amin'ilay fahavelomana teo aloha izay efa ravany fahotana. Tian'Andriamanitra minairana antsika fa fahavelomana tahorian'ny fitsanganany amerenany fiainana ao anatinao dia ilay fiainam-baovao sady maharitra mandrakizay. Io fiainana io, ilay fiainana tiany Jesosy, hoatrehako sy hoatrehanao lapstan mandritry ny fotoana ivahinananao ito ambonin'ny tany, isaintsainanao fa misy mandrakizay miandry anao. Iny Jesosy Kristy avy any Nazareta iny, tamin'izy tonga nofo teto ambonin'ny tany ka naseho teo amin'ny endriky ny olona. Teto ambonin'ity tany ity izy dia naneho tamin'ny endrika maha-olona ilay tena fiainana tian'Andriamanitra hiainan'ny olona. Tiako fantatsika androany ry havana malala hoe inona ny tanjon'Andriamanitra faratapony ho an'ny fiangonana mialohan'ny fotoana hampakarana azy. Zavatra anankiray hitako eto anaty Baiboly, ny hanahafanao an Jesosy. Ny hanahafako an Jesosy. Avereno ny hanahafan'iza hoe ny hanahafako an Jesosy. Ny apôstôly Paoly dia niteny ozy izy, ny apôstôly Paoly zay ozy izy Paoly tsy nantsoina sy nirahany hitariky olona ho anay na hitariky olona ho ana dénomination, tsy hitory ianaram-piangonana, tsy hitory olona, tsy ampifantoka anao amiko hoe mpitandrina miavaka na mpanompon'Andriamanitra mihoatra noho ny hafa. Tsy zay nandrahan'Andriamanitra ozy izy Paoly, fa nandrahan'Andriamanitra Korintianina faharoa toko 5:10. Mba jereo ane zay Korintianina faharoa toko 5:10. Inona voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy? Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba andraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony koa na tsara na ratsy. Ny 10:20. Inona ny zavatra miseho amin'ny anaran'i Jesosy? Ko dia iraka n'ambasadora solon'ny Kristy zahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Ny iraka ahatonganao hiavana amin'Andriamanitra. Ny iraka ahatonganao hifankahita amin'i Jesosy. Andrasone mety tsara tarehibe ny zavatra toriko, mitory an'i Kristy vao mitory ny azy fijaliana, mitory famonjenako, fa ny motivation ato anatiko dia tsy hampiavana anao amin'Andriamanitra loatra, fa mba hahatonga anao hifantoka amin'ny fiangonana ka hibanjina fa tsy misy fiangonana marina koatra ny dénomination anao. Motivation diso zany. Motivation diso zany. Tsy ny raha zahay ampifantoka anao amin'ny toerana na olona, fa ny raha zahay ahafahanao misokatra ao anaty hifankahita amin'Andriamanitra. Tsy marety aika ao anaty. Hitanareo ny tanjon'ny iraka dia ampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Iambona tsara mba nanao izay karazana fiombonana izay ahatonga ny fifantohanao tsy amin'ny zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra. Ny ohatra tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia Jesosy Kristy, ny ahatonga antsika anahaka azy amin'ny toe-po, amin'ny fijoroana, ny amin'izay zavatra nataony Jesosy rehetra, mendrika hitarafantsika ny fahatsarany, hiainantsika tahaka izany koa mba hanarahantsika azy. Jesosy dia niteny, aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany ianareo izay ny an-danitra. Izy dia mifantoka mihoatra tamin'ny mandrakizay manoloana ny zavatra rehetra izay natrehany teto ambonin'ny tany. Misy fanoherana be dia be natrehany Jesosy, natrehany teto ambonin'ny tany ny fariseo sy ny saduceo, ireo jiosy izay tsy nino azy. Be dia be karazan-javatra natrehany Jesosy, fanoherana maro loko. Fa Jesosy dia niazona foana n'ilay position nametraka lanjan'ny fisian'ny rainy ho ambony lavitra noho ny fanoherana rehetra nitranga teo amin'ny fiainany. Izy dia nametraka foana hoe inona ny volonté-any raiko manoloana izao zavatra mitranga izao. Jesosy tsy nandeha tamin'ny fihetseham-po ka nidina teo amin'ny nofo mihitsy. Tsy nidina teo amin'ny nofo mihitsy Jesosy hatramin'ny farany. Jesosy tsy nampifanaraka ny fihetseham-pony tamin'ny zavatra nitranga, fa Jesosy nampifanaraka ny fihetseham-pony tamin'ny sitrapony rainy foana ho azy. Mailo izy mba hifanaraka tsara ny tranga rehetra sy
sy ny zava-misy rehetra iombona tsara mifahatanterahany sitrapony rainy fa tsy amin'izay toe-javatra mitranga no nampifamatotra ny fietsepony ka tsy nafahany nandroso tamin'ny sitrapo ny rainy sy izay nandrasany rainy ho tanterahany teto ambonin'ny tany. Jaona 5:7. Jaona 5:7. Hozy Jesosy. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa ny ataon'ny zanaka. Jesosy zany mifatoka 100 isan-jato amin'ny ray, misokatra mandrakariva ny vision amin'ny hetsiky ny ray, mifantoka amin'ny ray izy fa tsy mifantoka amina situation natranga izy. Midika fa ny hetsika rehetra izay ataon'ny zanaka dia tsy mivoana amin'izay ataon'ny rainy. Io ilay atao hoe motivation. Io ilay tena atao hoe motivation tsara sady marina no ankasitrahan'Andriamanitra. Hetsika tsy miainga avy amin'izay hita ety ivelany sy ataon'ny olona fa izay nataon'ny ray ihany. Io no mamaritra mahavavolombelon'ny ray azy hita maso amin'ny toetra sy teny ary asa. Mafantatsika ve fa Jesosy tsy nidina mihitsy tamina karazana fihetsepo hisarika azy eo amin'ny nofo ka natonga azy namotsitra sy nanakalo izay zavatra nanohatra azy tokony hoe kely ho fahamarinana teo amin'ny nofo miatrika ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy voatery hafinaritra azy. Mafantatrareo ve fa averiko foana izay Petera neka olona tian'i Jesosy. Petera tsy namelan'ny malko zany hikasika an'i Jesosy. Zay no natonga azy nakasabatra hoe raha mafy malko mba manana expérience koa Petera ka aloha hifananana dia izay ray Mateo fa ny mpampianatra tsy avelako kasihany zany. Fitiavany zany za tsy fitiavany. Ary fahasahinany miatrika eo anatrehana maramila hisambotra anao restation. Nefa ny ianao mijoro eo anatrehan'le lehibe izay arovanao hoe miara-maty eto. Fosy Jesosy nasitaka Jesosy moramora Petera. Le olona hisambotra ndray nazo rariny fa le olona hiaro no nomelohana. Abrimo ny sabatra ao fa izay fanjakana miorina amin'ny sabatra dia ho ravany sabatra. Ahoana moa ny eritreretanao an'izany? Raha fihetseham-pon'olombelona zao Jesosy dia tena ravoravo ny fony sy ny fanany satria misy mba micomprendre azy. Dia midina ho amin'ny fahakalana ny malko satria ny fahavalo iray zanatreto izay dia voly tsy hita maso any aloha dia any fa malko mitondra misetrasetra aloha zao ny fahavalo iray zana. Noho izany zarako ary hozy Jesosy mba misy Petera manoana sy reto mpianatra reto fa inona fotsiny ilana ny reto koa. Fa tsy mba tahaka izany Jesosy. Zanaka tsy mahazo manao na inona afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Hitany Jesosy fa tsy izay ny ray. Dia namanome vahana azy eo amin'ny nofo aza le fihetseham-po nahitany fa tonga hanampy azy Petera. Dia rehefa tsy tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fibedesana hafahafa tsy mahazatra ara-piaramonina ny zavatra nitranga. Satria raha tokony hanohana amin'ny Petera izy, Petera bedy fa malko ny fitsorana. Io no mamaritra ilay toetra mahavavolombelon'ny rainy azy. Vavolombelona hita maso Jesosy eo amin'ny toetra, teny ary asa anehoana ny ray. Zao anefa Jesosy tsy naniraka antsika raha tsy tonga vavolombelony koa isika. No fenono ny fanahany aloha ny mpianany tao amin'ny efitra ambony rihana. Vao nirotsaka ny fanahy masina dia tonga vavolombelona mahazanak'Andriamanitra azy ny mpianatra. Hitantsika izany ao bokin'ny asa toko voalohany, asan'ny apôstoly toko voalohany ny 14 ka hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary niara niangona teo amin'ny Jesosy, niara niangona tamin'i Jesosy dia namepetra azy tsy hiala ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko izy.
fa Jona natao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka ny vitsivitsy. Dia nandininy favalo iny na nitanjony io fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany ianareo. Fa maninona Jesosy no miteny hoe tsy feno fepetram-bavolombelona raha tsy vita, raha tsy mirotsaka amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina amin'ny efitra ambony ny mpianatra. Fa ngamory zareo reo tsy efa nampiasaina tamin'ny fanio-pamantarana sy fahagagana maro. Tamin'ny Jesosy teto tany dia efa namoaka dia mininy mpianatra, efa nanao asa magaga maro ny mpianatra. Fa hoy Jesosy tsy miankina amin'ny nampiasako anareo ilay endrika sy vavolombelona tiako hijoroanareo amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina. Zay mahatonga antsika tsy mametraka amin'ny maridrefim-panompoana amin'ny dingana isehoan'Andriamanitra sy ampiasany antsika. Ny antony, Petera efa nandeha teny ambony rano fa mbola lilana andalo efitra ambony rihana. Fa inona loatra ilay zavatra tian'Andriamanitra ho avoaka eo amin'ny mpianatra ahatonga azo afeno ny fepetra mahavavolombelon'i Jesosy azy. Raha toka efa nampiasainy amin'ny fomba tsy takatry ny saina ry Petera nandeha teny ambony rano kanefa mbola tsy ekeny ho tonga vavolombelony. Tsy ny amin'ny fisehoam-bokatra ny mahamaky an'Andriamanitra fa amin'ny fiseho-toetra. Amin'ny faneho-toetra Andriamanitra ny asa anovo attitude. Ny fahafenoan'ny fanahy masina dia tsy faritana amin'ny fisehoan'ny fiasan'Andriamanitra fa vokatry ny fanahy manovo attitude, toe-po. Jesosy eny tsy nampianatra antsika anao fahagagana fa mampianatra antsika izy hiaina ny fiainany. Zay natonga azy ny laza amin'ny Mateo 7:20. Mateo 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Zao lazainy Jesosy, koa mandehananareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao ao anaty fampianarana tokony hipetraka sy mihoatra lava lanja ny fampitandremana. Ny fampianarana tsy miorona ny famporisihana fotsiny, fa Jesosy ny tena hampianatra azy hitandrina. Dikan'izay toerana misy fananarana ambony lavitra no toerana misy famporisihana. Zany fanairana mba ahafahantsika miambina iompo hiatrika ny fiatrehana ny fiverenany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Satria ny fiangonana ampiakarina ry havako, ny fiangonana ampiakarina dia fiangonana tsy misy petipetina na fiketronana. Noho izany tsy tokony isy compromis, tsy tokony isy marimartiraisana amin'ny ratsy zany na kely azy. Mila mizaha toetra zahay mpitandriny tony alohan'ny fotoana hitoriana iteny ny position anay eo anatren'Andriamanitra alohan'ny hampitanay fiainana. Inona ny tanjony toriteny? Sao dia misy feo manena ao anatiko alohan'ny isokafa ny vavako anaitra olona amina karazam-piainana tsy izy. Sao dia atao amin'ny alitara no hijoro anamartena. Zay ny antony mahatonga an Jesosy ny teny tamin'ny Petera, Petera, alohan'ny hampaherezanao ny rahalanao, bebalo. Rehefa avy mibebaka ianao, vao hampaherezo ny rahalanao. Tsika zany tsy afaka izara zavatra marina nefa tsika mbola miaina ao anaty fahamarinana. Tsika iny tsisy azo efienana any, tsisy azo efienana any. Mila eto an-tantsika dia manitsy ny fiainantsika ho authentique. Tena izy mifanaraka amin'ny zavatra lazaina ny zavatra iainana. Tokony tsy azo aina ianao raha mitory zavatra tsy nyainanao. Marina fa ny teny tsy ianao fa n'Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana hijorontsika izy raha tsika tenim-pahamarinana dia tsy eo amin'ny alitarintsika iny izara ratra, fa tonga amin'ny alitarintsika izara fiainana. Izay ilay fiainana tokony hiampita ao anatin'ny olona izay miaino antsika. Ary fotoana izao tokony hiverena amin'ny fiangonana anana fahatsapana ny asa arbidy ny mission an Jesosy. Inona kay ny tena nampiavaka an Jesosy?
inona ny zavatra tokony ianarantsika ao am' Jesosy, inona ny lesona nomeny mpampianatra tokana sady Andriamanitra tonga naka ny endriky ny nofo, tsy mba nanota ary tsy nahalala ota fa tonga fanamarinana antsika noho ny famonjena izay nataony. Inona ilay ohatra tsara avy aminy tokony ho raisitsika eo am-panompona azy. Tsotra le izy. Paoly dia naneo fa secret koa izy Paoly dia za manahaka an' Jesosy. Za izy Paoly manahaka an' Jesosy dia natsontsika tahaka an' Jesosy koa, mibanjina foana ny rainy izy, banjina foana ny rainy izy. Dia zay mahatonga azy tsy diso mihitsy ny zavatra ataony satria en connexion foana izy amin'Andriamanitra ray. Ozy izy zanaka tsy mahazo manao na inona afa-tsy hitany ataony ray. Hebreo 4:12 indray tsika indray mijery an' Jesosy Tompo sy mpanefa ny finoantsika, mibanjina an' Jesosy Tompo sy mpanefa ny finoantsika. Jesosy mibanjina ny ray, tsika mibanjina an' Jesosy. Tsy marety ka ao an'Andriamanitra. Jesosy vavolombelony ray, tsika vavolombelony Jesosy. Tsika mila mianatra am' Jesosy mba hanahaka azy. Paoly ny teny amin'ny Tesaloniana voalohany, aleluia, Tesaloniana voalohany 2:9 zao ny nambaran'ny apôstôly Paoly rehefa ndresaka izy tampiny tany Tesalonia. Ary ianareo efa nanahaka anay ny Tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina. Fa ahoana io zany rehefa mieritreritra ahoana ary zany mandray ny teny tamin'ny fahoriana be zany, mandray ny teny to amenina mitsikitsiky be mihitsy satria ny teny renao dia hoe ao ambininy ianao, tahiny ianao, isavovona be ny compte bancaire anao, tena tsy hafahoriana kosa ny andraisana zany teny zany tonga dia amenina zany Paoly eto milaza nanahaka ray Jesosy tamin'ny teny fahoriana. Fa manina ilay fanafana ao anaty fahoriana satria ilay teny tonga manitsy ilay sitrapo nofo ao anaty, fa mampiditra ilay programa sitrapo n'Andriamanitra manefy an'ilay nofo mba hampanjavona an'ilay nofo fa hampanjaka an'Andriamanitra. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Tsy mora mampiditra n'io teny io raha tsy mifana masina. Ianao mila manaiky mba ho tarihana. Dia ilay fahoriana rehefa miady ilay safidy hitoetra eo amin'ny nofo sy ilay programa n'ilay teny ampitoetra anao amin'ny fanahy. Nefa Baiboly dia milaza mandeha araka ny fanahy fa aza mandeha araka ny nofo. Halleluja. Milaza izy amin'ny Korintiana voalohany 2:20. Mbola ny apôstôly Paoly ihany no milaza ny teny eto. Korintiana voalohany 2:20 ozy izy, aoka hanahaka ianareo dia tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Midika fa raha tsy manahaka an'i Kristy tsisy tahafina amiko. Ohatran'ny teny zany Paoly raha tsy manahaka an'i Kristy dia tsisy raisina aty. Ka mila azontsika antoka fa ny hoe ho vavolombelony dia tsy ilay fanehoam-pamantarana sy fahagagana tamin'ny nampiasany antsika ireny, fa ilay fiovam-po sy toetra mihitsy no vain'Andriamanitra aneo azy hitamaso, hitarafana ny fisiny amin'ny alalantsika. Fitiavana io ro vokatry ny fanahy izay voalaza amin'ny Galatiana 5:12-17. Mariako efa nampiasainy mahery avokoa reo mpianatra ireo talohany nameno azy ny fanahy. Ary hitantsika zany satria Petera efa nandeha teny ambony rano afa kely talohany efitra ambony riana daholo zany. Ary ny Luka 7:7 konga adinitsika amin'ny Luka 7:7. Inona ny tenin'Andriamanitra ao? Ary Jona namalaka ny tompoko izay nahita anankiray namoaka demita amin'ny anaranao ka nirarana izy satria tsy manaraka antsika. Fo Jesosy tamin'ny aza rarana fa izay tsy manohatra anareo dia momba anareo. Zany hoe nisy nakoatra amin'ny mpianatra aza namoaka demonia koa tsy fantatry Jesosy, tsy fantatry ny mpianatra hoe tsy tao anatin'ny ekipan'i Jesosy. To Jesosy hoe aza rarana izy avy alao izy ianao an'izany, fa rehefa tsy manohatra antsika izy dia momba antsika. Amin'ny Luka 10:7 ka hatramin'ny 9:20. Luka 10:7 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny 70 lany verina tamin'ny fifaliana ka ny Tompo nandemony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, zao mahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fanalitsaka amin'ny anarana sy maingo ka sandresy ny hery rehetra nanan'ny fahavalonareo ka tsisy hampaninanareo akory.
kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo fanahy fa mifalifa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo zany hoe Jesosy zany a niteny tamin'ny mpianany talohany efitra ambonyreny io mbola teto an-tany Jesosy dia efa nampiasa andry zareo tamin'ny fomba mahagaga efa nanaiky andry zareo ny démonie Jesosy fotsiny nanitso efa nomeko any le fahefany zany hoe ny fahefana zany efa lasa aloha ka tsy fanomezam-pahefana mihitsy le fahafinoana takiny io fa hanova toe-po ifanaraka amin'le fijoroana mba tonga ny zareo ho tena vavolombelona ka raha ianao hamaritra ny mahavavolombelona Jesosy ianao hoe rehefa mandalo ianao dia mahiratra ny jamba mandreny marenina tsy mitovy le izy satria ireny fanomezana ny fanomezana avy amin'ny ray ny fahazavana tsy misy anenenana avy any ambony reny rehefa nazo fanomezana ianao dia afaka mpiasa n'izay zavatra nomeny ianao ka nataontsika aza hoe tsy miaraka aminao Andriamanitra ilay zavatra nomeny efa tsy maintsy mamaly fa aza mamita tena hoe nampiasainy ianao dia ny dikan'izay metiny aminao fa amin'ny fotoana iverenana satria ho avy tsinona izy ny amantarana ianao dia le toe-panaraka an'Andriamanitra raha meloko ianao miala amin'ny eloko fotsiny dia verenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mety le programa tsy mahariatriaka ao n'Andriamanitra tsy mahariatriaka ao n'Andriamanitra zany no fahamarinana mila fantarina ny ao anatin'ny fo eo am-panatanterana ny asan'Andriamanitra manoloana ny zavatra toriana le zavatra toriana ve zavatra nasain'Andriamanitra ambara sa zavatra nomaninao mba ho lazaina inona ny tanjona sy motivation mialohan'ny fotoana hitorianao raha fanatsy avy amin'Andriamanitra dia misy mitodika aminao misy mitodika amin'ny fahasarotam-pianao amin'ny dénomination tianao arovana misy zavatra misy voninahitra kely na 1,5% azy tianao iorenana mora no mitory fahamarinana fa sarotra miaina amin'ny fahamarinana raha tsy misy ny fanan'Andriamanitra ianao zavatra hafa nitorianao eto raha zavatra mahafinaritra sofina fotsiny tsisy fiovam-piainana zany hoe tsy mitona sy anaitra anao hiomana ho amin'ny fotoam-pampakarana le izy ny trompetra riavana any amin'izay antefany ihany no sokafany sofiny zany tsika mila mailo satria mananantoka tsika lehibe zareo ny tenen'ny rahalahy Julio teo Julio tiako anenao hoe tena tonga dia renao mihitsy hoe zany indray Jesosy fa mamerina izy ary tsy manana bala hafa koatra ny fitiavana tsy nitsikery izy nanasika be ary le nataonao ohatra an'izao non fa tonga dia mitsotra fotsiny tiako ianao mandrakandroany izay feo izay mbola tsy miova satria lanjany namonjeny ianao sy nanolorany ainy teo amin'ny azo fijaliana ho anao dia ambony lavitra noho izay mety ho karazam-piodinana rehetra nataonao hatramin'izay tsy hoe tiany ireny marary izy izay mahatonga azy milaza zaho izy izy fandraisantsika tsara be dia maninona ny tapahanao nandritra ny 110 taona fa tonga fotoana ny verenan'i Jesosy teny tamin'i Julio ianao izany teny zany fa ho aninao zany teny zany tsy le vahoaka ny Mahajanga ihany ny antefany zany fa misaotra an'Andriamanitra zany raha ohatra ka tsy niainy daholo ny tany ohatra nisy Julio ny ovafota zay fotsiny dia efa vita ny asa fitoriana zany hoe ianao zany ny ranana akany fa tatiny nisy ny ova fa zany iny fa nytany nrehetrarehetra izay nandran'Andriamanitra ihany koa nisitraka n'izany fiovam-piainana zany ho voninahitra Andriamanitra satria Andriamanitra dia Andriamanitra makasitraka ny programany mandrakariva andao tsika aloha ity tanana mafy be ho an'ny tompo halleloja ahoana ary pastera le endrim-panahafana tiany Jesosy ho lazaina ahoana le endrim-panahafana tiany Jesosy ho lazaina zany hoe mba te hiainan'le izy tiako fantatrao aloha fa Jesosy tsy nampifamatotra ny fony mihitsy tamin'ny tany raha tsy votsitra amin'ity tany ity ny fonao dia tsy azo aina ny ampiasanao amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra tsy azo aina izy ahoana ny ilazako an'izany nahazahoan'i Jesosy ny loka faratapony indrindra tamin'ny hetsika na tanterahan'ny famonjena teto ambonin'ny tany dia nijoro Jesosy ho modely tsy tafiditra mihitsy na misaringotra na dia tonga teo amin'ny nofo olombelona azy izy ny ampifamatotra amin'ny fony amin'ny zavatry ny tany tena nasehon'i Jesosy zany voalohany tsy nisy fielonana mihitsy tao amin'i Jesosy tamin'izy tonga nofo tetỳ tany dia tsy nanao izay tsongadinany tamin'ny asa famantana sy fahagagana loatra zany izy raha mandinika tsika ny nahatongavany tany an-tranonomby
fa tsy tany anaty palais volamena ary efa nizaraiko teto zay nisy fotoana hoe maninona ny tany an-tranon'omby Jesosy fa tsy tany anaty palais volamena ohatra ny tonga nangingina zany izy dia any amin'ny nisy profo nefa le fahatongavana naneo no mahazanak'Andriamanitra azy nisokatra mihitsy ny lanitra ny anjely ny ira ny teny tamin'ny mpiandrondro no nandre ny fahatongavana magy nampahitana fateraka ny Mesia fa zao tsy nisehoseo be tamin'ny endriky ny voninahitra mampanjaka ny mpanjaka azy tsy mpanjaka fotsiny fa mpanjaka ny tonga fa tsy kalesy volamena ohatran'ny nampakarana ny Eli niakatra mitondra azy nidina fa tany an-tranon'omby nanaiky ny etry teny ho tonga zaza kely ilay tompony zavatra rehetra jereo anie ao amin'ny toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 4 Matthieu toko 9 ny andininy 7 sy ny andininy 4 amin'ny anarantsy ary Jesosy nanindrotra ny tanany tena nendry azy kirana hoe mety madiovy ianao tena dio tamin'ny apokany niaraka tamin'izay izy ary Jesosy tamin'ny tandremo mba tsy ilaza amin'ny olona na dia iray akory azy ianao fa mandehana amin'seho misonona ka mitondra ny fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo dia ozy izy eto tandremo nanao fahagagana izy fa tsy niteny izy hoe andana tonga dia teneny mihitsy hoe zany nanasitrana anao nefa izy tompony fanasana tsy niezaka izy naneho ny tenany tamin'ny zavatra vitany amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana satria ny mission an Jesosy tonga izy hamonjy fanahy zany hoe no amaivaniny mikasika ho an'ny vatan'ny olona sy ny tenan'ny olona fanameny lanja mikasika ho amin'ny fiainam-panahin'ny olona iova fo andova fiainana mandrakizay zany hoe lanja ny famonjena sy ny mandrakizay dia ambony lavitra no ny valiketa ety ilatsika ny fanampian'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra ilaitsika ety ambany masoandro mila fantatsika zany ka raha tsy omentsika lanja ny zavatra matimatesan'i Jesosy dia hamitaka atsika ny zavatra rehetra izay ilaitsika nefa isehoana ho fiainantsika nefa ny fotsika tsy tanteraka akory eo amin'ilay programa teny ilan'Andriamanitra antsika eno ity fahamarinany ity nametraka ny lanjany famerenana ny famonjena ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra Jesosy faharoa Jesosy tsy niandana izy nanena tamin'ny fihetsem-po teo amin'ny nofo mihitsy fa izy dia nijoro foana tamin'ny fahafantarany ara-panahy ny zavatra rehetra dia tsika ilay Petera teo bety Petera tena gaky Petera hoe zavy mba sakra ohatr'izany zavy mba sakra ozy izy Petera nefa zandray bety maliko efa tapaka ny sofiny dikan'izay efa déclaré le guerre hoe tairoary nefa zandray no nailaka ny sofiny maliko napetaka inona ary zany fihetsem-pon'ny tompo zany hafahafinareo raha ianao no teo amin'ny toeran'ny Petera dia jereo ny zavatra nitranga ao boky amin'ny Matthieu toko 20 ka hatramin'ny 17 koa ngamba tadiditsika tsara Lioka toko 17 ary Petera nanoana azy hitanila kely ka niteny taminy sanatria aminao zany tompoko tsy ho aminao zany satria Jesosy niteny hoe ho faty eo amin'ny hazo fijaliana fa izy niodina kely ka niteny anivoaka ianao ry Satana nahazo ndray Petera fanondroany Petera mba nieritreritra hoe ianao tsy ho faty ianao tsy haninona anivoaka ianao ry Satana bedy nefa olona mba tsy tia azo ho faty dia ohatr'izany ny fihetsem-po hafahafa ny fihetsem-pon'i Jesosy Lioka toko 7 ny andiny fa 7 ka hatramin'ny 9 Lioka toko 7 ny andiny fa 7 ka hatramin'ny 9 amin'ny naran'i Jesosy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehitratra sady nitomany azy fa Jesosy nitodika ka nanao taminy hoe zanaka vavin'i Jerosalema aza mitomany fa mitomany iny teninareo sy ny zanakareo olona mba honena anao fa mitondra azy fijaliana sy mampalay fa maninona ianao ohatran'izao tsy nahazo valiny amin'ilay hoe saina ianao fahoriana reny matonga ohatran'izao misaotra najana ny azo fijaliana mba farafa kely dia miteny hoe sany aza mitomany any fenao sady efa kopaka zany mbola tsy voakasika mihitsy eny amin'ilay anglan'ilay hoe za en mission satria tiany raiko ataoko hitanareo le fibanjinana matanjaka ara-panahy fa tsy mandray na midina eo amin'ny ara-nofo ara-pihetsepo azy zany tomanina fa ny teninareo sy no zanakareo reo tomanina
satria izy jesosy ny mahatonga an'izao fahoriako izao amonjy ny taranakareo amin'ny fahotana karaha misy tsy mibebaka zany ny tokony hitoman'iny fa tsy ny fahoriana noetiko jesosy hitondrako ny fahotanareo amin'ny azo fijaliana sady tsy akisotro ranony tsy asiana sentiment le izy mba azonareo hoe orienten'Andriamanitra foana le vision tsy any amin'le fendro-pahoriana satria misy felotsilo be dia be ny olona rehefa tonga ny andro pasika dia ny amin'le hoe lalan'ny azo fijaliana mahita an'le fahoriany jesosy tany saina dia any amin'le felotsilo tena ory le reton'ny tompo fahoriany tompo mampitomany anao fa tsy fialanao amin'ny ota fa raha tia azy marina ianao miala ny fahotana makala faharatsiana joroa ny fahamarinana manafa ny jesosy tsy nialina zany mihitsy tsisy fialonana tao aminy na kely azy mandrak'androany ianao dia mbola vesara ndraha fialonana mandehandeha dia ino no teny jesosy tamin'ny rala Julio teo mifono tsy maloto tsy madio tiako hotsapantsika fa Jesosy Kristy dia tsy mba nametraka mihitsy ny lanjany tany na fihetsepo-kely aza na avo azy na azy teto zay no mahatonga azy rehefa mba miteny dia zao ny ataony zay mino aho ny asa ataoko no ataony keo ary no asa lehibe noho izany azy izy dia mahafantatra anao ve tamin'ny andron'i Jesosy nikasina ny akanjony dia sitrana amin'ny marary fa tamin'ny andron'i Petera haliko Petera nanasitrana marary tsy nila nikasika Petera koa zany hoe raha ny dimension na ny dingana ny sehoan'le vokatra teo amin'ny Petera dia efa natateraka ny Jaune 14:12 sady naneo tamin'ny aliko Andriamanitra fa tsy nila nikasika akory fa tsy zany no midika hoe Messi Petera zavatra tsy azonao le tsisy idirany satria le fisehoan'ny fanahy tao amin'ny Petera le nilazany Jesosy any raha vao mino anareo dikany hoe mino manao ny asany inona ny asany Jesosy manetry tena dia fitiavana zay le tena asany fa tsy mametra tanana dia Jesosy raha vao vita ny asa ka fen'le vokatra aloka dia efa mampety zavatra tsy marety aka ao an'Andriamanitra tsy marety aka ao an'Andriamanitra halleluja halleluja nao ny antsika hijery zavatra anankiray koa amin'izao toko 20 amin'izao toko 20 ny andininy fafitoko hatramin'ny andininy faraika 20 ary Jesosy nanontany azy hoe iza moa no tadiavinareo dia hoy izy Jesosy avy any Nazareta Jesosy namaly hoe efa lazaiko taminareo fa izao no izy koa raha izao no tadiavinareo dia avelao andeha mba tateraka avelao andeha reto mba hatateraka ny teny zay nataony hoe tsy nasiako very zay nomenao ahy hitanareo sady eo izy dia minegosy hoe efa mipetaka le sofina tapaka teo dia avelao zany hoe zakitiana fa za tadiavina izy zany tsy matahotra miaffronter problème fa rehefa izy ny tadiavina dia avelao ny ekipany fa izy ny sambory foranga zany teto atany zany nampatanjaka be an Jesosy ara-panahy tsy voafatotra mihitsy izy eto tany ty secret ty tena mba tena hoe tia natoron'Andriamanitra na hoe secret faratapo indrindra ao amin'ny sekoly assistance divine sy ny fanotronana ary ny onction an'Andriamanitra mampahazo aina ny Saint-Esprit enoy ny fanamasina ty secret ty rehefa tena votsitra ianao votsitra dikany hoe votsitra le toetra tsy voageja nofo miady ho anao ary mpanahina kely tady tombony ho anao ohatran'ny hoe miany ainao zany ianao hitanareo zay mahatonga antsika betsaka mbola tsy afaka atao manginonareo raha mbola betsaka ny tsy afaka ao anatiny io dia mbola miraikitra fo tena tsy mahazo aina amin'ny fanamasina mitondra anao ity resaka tsy fampiresahana na resaka hoe fa nahitairana fahatany fa ao amin'ny sekoly ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mila votsitra ianao tsy miady ho anao mianara tsy miady ho anao mianara tsy misaina tombono anao mianara tsy mampifamatotra ny fisina ho eto tany amin'ny zava-misy eto tany fa Jesosy nampianatra an'izany jereo ane Jesosy tsy mba nialina nizaniza mihitsiny nitsofondrano ny mpianany mbola ampiasaina mihoatra noho izy azy anao sa lehibe nozary nareo dia jereo tokoa fa tsy naninona mpianany Jesosy na nampiasaina mihoatra noho izy azy
fa natorony fotsiny aza-pifalian'ny asa fa mijoro tsara fotsiny voasoratra ny an-danitra ny anarana dia mandroso ataovy amainina moa dia zao ny zavatra nisy mandinika an' Jesosy nahatrano sy toerana ray azy dia tsy nisy tetỳ tany tamin'ny anarany. Matio 9:20 Matio 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy ny amboolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana na izay hipetrahany lohany azy. Jereo zany teny zany dia naporofona tokoa ilay izy andehanao fandraisana amin'izay ra zareo. Matio 9:20 jereo anie ny 7:70 ka hatramin'ny 9:90. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nakao amin'i Jesosy ny mpianaka anao aiza ny tianao anamboarana hihinanana ny Paska. Ary hoy izy makanesy ny tanàna ho any amin'ny lehilahy ka lazao aminy hoe hoy ny mpampianatra efa kaiky ny fotoako ko ato aminao sy ny mpianatra no hitandrina ny Paska. Zany hoe tsy trandro zareo izy fa tranon'le rahalahy io no naovana ny Paska zany. Dia jereo ny zavatra mitranga tsy nanana toerana sy adresy fixa zany ty Jesosy ty fa na ny toerana nanaovany fandraisana aza dia mbola nindramina. Ao Matio 9:20 jereo Matio 9:20 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaka any tendrombohitra oliva dia naniraka mpianatra anao lahy Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rivotra tandrifinareo roa ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatitra sy ny zanany eo aminareo vao izy dia eto aty amiko. Ary raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy ary dia avela no entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba atateraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao amin'izina zanakavavy indro ny mpanjakanao avy malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanaky ny biriky na biriky hitondra azy ohatrany hoe fiara zany. Dia zao tsy anazy akory ilay izy fa nindraminy trano indraminy fiara indraminy. Inona koa Marka 5:20 ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia avy Josefa avy any Arimatia lehilahy manan-kaja izay isan'ny Sinedriona sady ny andro ny fanjakan'Andriamanitra koa ary saniditra tao amin'ny plato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Na ny fasany ilevenany azy nindramina. Zany hoe tsisy ninona ho azy na niraiketan'ny fony teto an-tany. Zany hoe tsy mba niahy mihitsy izay kajo ho azy Jesosy na kely azy velona ho an'ny hafa ny visiny. Hitanareo nahazo aina be mihitsy ny onction mitondra an'i Jesosy. Zany akory tsy midika hoe ndana varodolo tranonareo dia ndana me fianareo tsy izay ny tiako atongavana fa miangavy ianao aza mampifamatotra ao fonao amin'ny zavatra ananana. Ninona zavatra tsara tareto n'ity tany ity aza vela voafatotra zany ny fonao. Amin'ny fotoanany rehefa hiverina Jesosy mety isy safodrano tsy fantatra mety isy zavatra be dehibe rometranao ny fonao rehetrarehetra ireo. Androany ianao tomaty motraka ny vidinao nefa ianao manana 4 miliara ny banky satria manahy ianao itsinjo vody andro merika nefa ny andro enanao raha tsy fantatrao akory raha pitso ve ny andesa ro vino dia ho aniza dolo no angoninao mandana mihinan-kanina tsara. Zay fahasoavanao men'Andriamanitra sy hitahiny ianao izy tao tsara. Dia ianao koa mba mievera ny afo jereva manodidina anao manao vasan'Andriamanitra. Zany zavatra zany rehefa tena ao anatin'ny fo ny fitiavana tsy misy fanentanana tsy mila ninninona fa hainao fotsiny miaina satria izay ataoko an'Andriamanitra no miandry any aparany. Manaova briko amin'ny fanjakana fa ninninona nananao eto ambony tany za miteny aminao tsara manana tany arivo tsara manatra na misoratra amin'ny anaranao ary zao tontolo zao tsy problème zany fa le fonao miraikitra ao tena tsy tian'Andriamanitra tsy mahazo aina ny onction tsy mahazo aina ny assistance. Jereo Jesosy votsitra izy nahazay fotsiny azy nijery ny ray fa nafasana azy avy dia tsy misy any zanako eny ambony tany natsangan'i Jesosy tao satria aloha ny zanako tsy mindrakindrana zany fa aloha aty amiko tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Tsy mba nanana fasan-drazana Jesosy nindrana fasan'olona izy. Midika fa ny sekret nampahomby an'i Jesosy dia satria tsy voagejanyity tany mandalo ity ny fony na faran'izay kely azy. Raha dinina Jesosy mihitsy no niteny Jona 4:20 ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy
tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy ny andrinany zao tontolo zao nefa tsy manana inana to amiko izy tsisy anjarany ato mamela eloka niza free aza mampisarikotra amin'ny zavatra tsisy dikan'izany efa neno trompety io raha tianao ny any trompety fa diovapolo voalohany indrindra zay aloha fehezo faran'izay kaiky indrindra zay madiovapolo ahita n'Andriamanitra mianao ny fiainam-pahamasina zavatra tsisy dikany aza mampisarikotra ninina mety ok halleloja tsy mety halleloja tsy asiko na kely aza zavatra tany ampifamatotra ny fifatoako ka tsy ahitako an'Andriamanitra amin'ny fotoana ny anony trompety adala raha samy 20 taona sy 20 taona ihany fiainana eto an-tany dia vita reto aloha manompo an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana aloha mampiasa fo an'Andriamanitra fa Andriamanitra io mavita raha mbola misy ilany ianao raha mbola misy ilany ianao no mba avahoana amin'ny fahafatesana azy ianao ohatran'ny Julio mbola atsangany rehefa tonga ny devoly ho alainy amin'izay dia andeha ho alevina treromin' Jesosy le mpandeha moa izy teo rela ale tonga dia lasa daoly ny devoly zany faly andevona foana fa za mahita androany reo fahatsarana rehetra teo amin'ny fiainanao mitady isy andevona programa mpandevenana isy programa mpananganana tampoka androany ariva ary androany Jesosy alleloja ijoro koa izy tahaka izay nijorony teo amin'ny fiainan'ny Julio hoe mialina reo dia miala daholo reo karazana fakofako devoly rehetra mitady andevona ny fahatsaram-pananao mitady andevona ny anjara voatendrinao mitady andevona nyreo anjara-pahasoavana ninninona programa rehetra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao amin'ny takarivo ty amin'izao fotoana itenenako izao hitsanga n'Andriamanitra ary elo ny fahavalony zay makahala azy dia ho fofonina ny fofonay ny vavany hitsoka tahaka ny fiampony savoka eo anolohan'ny afo ny ampiaina ny herin'ny ratsy fanahy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany arivo ianao tafavoaka fa izy barakay tsy marety eka amin'Andriamanitra halleloja zany Jesosy zany averena zany Jesosy zany averena zany Jesosy zany ka tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy dia mila tsy tia izao tontolo izao ianao vao mandeha ny iran'izao tontolo izao dia ianao makafy dia amin'izao moa fa misy an'izany tsy maninona fa aza tery saina Jona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramy andiny fahenina ambin'ny folo Jona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramy andiny fahenina ambin'ny folo aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo ny filan'ny maso ny reka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany tanao mahatonga antsika indrindretra ny hoe mangatsika ohatrany tsy renao zany hoe mbola atao anaty koe izany fitiavan'Andriamanitra zany maninona misy fitiavana an'izao tontolo izao eo amin'ny fiainanao raha mandinika ianao zany dia aikenina tonga an'iny mbola tia an'izao tontolo izao ahako ina ke le fitiavanao an'izao tontolo izao mbola maranitra kokoa ny sofonao amin'ny zavatra izao tontolo izao no Jesosy Kristy ina ny teneniko hoe ny fotoana iverenan'i Jesosy za tsy te andreo hoe hisy surprise ratsy fa io fotoana io fotoana tena anankiray sarobidy mila homanina io fotoana io fa tsy hoe fotoana tongatonga ho azy zany dia zay fikadiny io fa aza tao an'izany no avinao eo zay fikadiny io fitrangany homanina izy raha renao androany fa tafasaraka amin'ny tompo ianao miverena fa tianao Jesosy mandraka androany ohatra izay nataony tamin'ny Julio koa fa maninona hoa Jesosy manosa Julio tiako anianao zay teny zay fotsiny misy anankiray izay eto androany
tsy anankiray anameloko anao ao aminy tsy misy fanameloana fa mbola miaina ao anatin'ny andron'ny fahasoavantsika. Ny andron'ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba fotoana anehoan'Andriamanitra ny fahalemem-panahy sy ny fitiavany iverenanao aminy. Ty takarefity tena ohatry ny hitako izany Jesosy, ohatry natony koa tamin'ny Julio. Jesosy fa maninona nga zahay efa niodina taminao, fa maninona nga zahay efa tsy nirarahanao tsony, fa maninona zavatra ohatry izany nataoko, tena efa mbola raisinao ihany. Julio tiako anenao andro ny riva ho tononony eo koa ny anaranao, hiteny aminao izy tsy hoe noho ratsy indrindra eto ambonin'ny tany akory, fa raha mbola misy fofinaina eo ambavoronao dia mbola misy antenainany aminao. Te hiteny aminao Jesosy androany, zanako tiako ianao, tsy tiako very mandrakizay ianao. Sarobidy amiko mihoatra noho izay mety ho fisasarana no mitambatra eto tany na amin'ny fanimpona na amin'izay zavatra rehetra ataonao ny amin'ny fanjakako. Ny fahazahoako antoka fa eo ny sika amin'ny fotoana iverenako. Sarobidy mihoatra noho izay zavatra rehetra everinao fa sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao ny fisianao atao-poko. Tianao Jesosy, tianao ny fitiavana tsy tambazana izy, tianao ny fitiavana mandrakizay izy, vonina mela ny elokao izy. Fa rehefa tena miverina amin'Andriamanitra dia aza mamahazo vazy ain'Andriamanitra, tena miverena amin'Andriamanitra. Afaka tsika androany mandiny tena amin'ny toerana misy antsika eo, hiteny amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Milanao ny fiainako Jesosy, milanao ny momba rehetra, fantatro fa very ara-tseho ianao. Androany ady amaly ny antsonao, hiteny aminao amin'ny fomba tsotra Jesosy, fa natohinana tontolo letra nampisaraka atsika, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny fanao, na tamin'ny famonoana sofina, tamin'ireo karazam-pahamarinana tianao nandondomana amin'ny foko, fa nilaviko foana dia naviliko adresy, satria mafy amiko ny indray teny fahamarinanao, fa mbola tiako ny aina amin'izay mahafinaritra ny saiko sy ny foko. Androany Jesosy, ovitsorako ny hoe iza, fa tiako tafatritra tao anatiko ny hoe izy ianao. Midira Jesosy, manjaka diovy aho afa-pahotana, esory eo amiko ny eloko, mba ho tonga mpanompo mendrika eo anatrenao aho, fa tsy ho fahavetavetana eo masonao. Indro ny ainao ny sarobidy indrindra, efa nafonao aho ka nanako antoka natonako anao, iovako tanteraka sy joroako tanteraka amin'ny fanapaka-hevitra tsara. Ho safidy mijoro androany Jesosy, tena araka ny sitraponao indray, makasitraka tompo malala, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ety an-tanana mafy eo an'Andriamanitra, androsotsika amin'ny filazana sy fa mifanatitra orinan'izay dia hiverintsika hivavaka. Alleluia. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra misaotra an' Jesosy any amin'ny afatry ny teny indray nomainy antsika androany. Ny programantsika rapitso dia tsy eto ny fotoam-bavakantsika, noho ny antony mety aleo misoroka ihany tsika ny amin'izay rehetra mety filaminana, fa rapitso dia any amin'ny baipasy ny fotoam-bavakantsika rapitso maraina amin'ny 8 ora tolakandro. Alleloia. Mety misy manontany angamba hoe amin'ny 8 maraina misy manontany angamba hoe dia ahoana izany, izay mahay mamaly, tsy isy hoe ahoana fa any amin'ny baipasy ny fotoana rapitso maraina amin'ny 8. Ta i Jesosy dia amin'ny 8 fotoanantsika dia any ny fotoam-pandraisana zany rapitso maraina, dia tahin'Andriamanitra tsika rehetra fotoana indray amin'ny herinandro any latsinainy talata larobia ny sekoly arak'izay mahazatra antsika ihany etsy amin'ny sopu eo amin'ny rihana faharoa, dia anasanantsika ireo fotoan'ireo ny latsinainy sekoly ho an'ny famana olana sy ny talata sekoly ny
fanasitranana ary ny alarobia sekoly hoan'ny tokantrano ny fitahipana fanambiana toetra dia anasanantsika ireo amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 sasany any fotoanantsika amin'ireo sekoly amin'ny herinandro ireo. Ankoatran'izay dia ny zomantsika verina eto ihany miaraka misaotra manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny 4 ihany ny fotoanantsika eto amin'ny zoma heriny androany. Raha sendra misy ny fiovana tampoka dia tsy maintsy ampahafantarina antsika eo ihany dia manasa antsika koa mba mijereva ihany vaovao any amin'ny hvkl-mission ivaintsy ihany fa tsy maintsy heninareo amin'ny foana hoe mety fiovana tampoka mety betsaka tamintsika zao tamin'ny sabotsy no nisy tonga taty fa noho ny antony tsy azo nanoarana mahazaonina rozy ny analakely ty tamin'ny sabotsy dia tsy afaka nanao fitombavaka tetitsika dia ampitaina amintsika foana ihany ny vaovao raha sendra misy ny fiovana tahaka an'izany fa dia tsika rehetra reto miaraka miobavaka mba ho an'ny firenentsika koa mba hitondran'Andriamanitra tena filaminana fiedanana eto amin'ny firenentsika. Ny ankoatran'izay aza tonoana ny mitondra-bavaka reo asa rehetra ny mission ny rahan' Jesosy atsika tahaka ny tany Amazongato eo zao isaorantsika an' Jesosy ny fatotsisany ny croisade izay nitanterana tany dia isaorantsika ny tompo fa magaga tokoa Andriamanitra fa any Amazonga ny rahany aty Antananarivo koa misy olona kasihan'Andriamanitra dia izany mazava-dehibe ny fiarahantsika miobavaka amin'ny zavatra rehetra izay ampanaovan'i Jesosy hoetom-bavaka reo asa rehetra eto anivon'ny asa fanompoana reo projet maro samihafa izay miandry antsika reo hoetom-bavaka na ny radio hoetom-bavaka ny centre hoetinam-bavaka koa izay projet maro samihafa efa nitenenina tamintsika ireny dia miaraka miobavaka tsika amin'izany dia tahian'Andriamanitra tsika rehetra ary ankoatran'izay hoetom-bavaka manokana ny fiainam-panahintsika isan'andro amin'ny fijoroantsika tanteraka mihitsy amin'ny zavatra tena andrasan'Andriamanitra fa raha ny zavatra enitsika teo zao nomeny Jesosy atsika teo hoe le tena fanahafana an'Andriamanitra dia le toetra ny Jesosy le hoe tena tsy miraikitra amin'ny tany ny fony dia izany nefa nytiany Jesosy iainantsika tena mbola dingana goavana be ny tsy maintsy iainako sy iainanao ahafahantsika tena mijoro amin'izany zavatra endrasan'Andriamanitra amintsika izany amin'ny tena fanahafana azy dia tahian'Andriamanitra tsika rehetra mahereza mazotoa manatrika fotoana manatrika ny sekoly manatrika n'ireo fitoam-bavaka rehetra ireo mba ahafahantsika mitombo mandrakariva koa eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'izay rehetra efa niantsony sy izay rehetra efa ny fidianan'i Jesosy atsika manasanao hitsangana. Aleloia. Injiro ny tananao dia dao hivavaka ao amin'ny fanatitra isika. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra indray ny amin'ity fotoan'ity mbola ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Misaotra fa ianao no nanambina sy ny tany tsirairay avy ary miverina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra androany. Makasitraka ny amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainany tsirairay avy taony izay rehetra nitondra ny fahafolo-karena ny sakrifisy ny fanatitra rehetra tamin'ity androany mba hita ny fakasitrahanao izy ireo Andriamanitra ary mihoatra noho izany ny fanoloran-tenanay hijoro mandrakariva amin'ny sitraponao ary ny fanoloran-tenanay iaina arak'izay rehetra takianao dia ny amin'ny fanahafana anao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao ary omem-boninahitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natao hiteka mafitsika mandray mpanompon'Andriamanitra. Asio teka mafy tsara ho an'i Jesosy mandroso ny fotoana dia ataon'Andriamanitra mandroso tahaka izay koa ny fanompoana dia ataon'Andriamanitra misy fandrosoana koa ny vompiara-manompo ataontsika indray anatina fity hafantanana fa misy pasteur vaovao nosoran'i Jesosy tao anatin'ny iny croisade fiobona tany Majanga iny dia manasa ny pasteur Rado mivady hiakatra eto anoloana sy pasteur Manda mivady hiakatra eto ao arabaitsika sy hoentsika mambavaka na tehaka mirevitrevitra tsara ho voninahitra Jesosy mandroso taoko mandroso. Aza ny afoy an sorta no jerena fa ny alalo ny fo ny fidian'Andriamanitra azy. Amen. Aleluia. Sotran Jesosy ny amin'ny tatity ya. Datsika teka mafitsara ho an'ny tompo Sotran Jesosy tsika ny amin'ny programa izay hitondran'Andriamanitra anareo
amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny iray aman-dreny mpitandrina mivady amin'ny anaran'ny mpiara-manompo rehetra no hiara-bananareo anatin'izao dingana izay tsy olombelona no nametraka sy nanendry fa Jesosy ny tompon'ny asa no niantso sy ny fidy ary natateraka an'izay fanosoran'izay taoarinan'ny kroazady fiombonana dia miaraba tompoka amin'ny anaran'i Jesosy maefa be tompo hitantana miaraka amin'i Jesosy sika mianatra amin'i Jesosy dia ny fianarantsika moa no tena marina any an-danitra vao tapitra dia mianatra miaraka amin'ny tompontsika mianatra amin'ny fanompona araka izay naseho an'i Jesosy amin'ny mampiandry tsara azy dia aninjitra tanantsika avy hatrany dia hivavaka ho azy ireo ahefan'izy ireo an'izany adidy andraikitra na ny endren'Andriamanitra zany sy raha tao mivavaka ao ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy tonononay sy entinay eto anatrehanao anatin'izao fotoana ny fivoriana eto amin'ny fanatrehanao izao reto ankohonanao izay natsanganao sy novidianao ary nataonao ho isan'ny pasteur eto anivon'ny iraka hvkl-mission vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy enao izay niantso enao izay nifidy no hitahiry azy ireo ampiasa azy ireo hiaraka amin'izy ireo ampianatra azy ireo eo an-tananao mandrakariva ny fiain'izy ireo eo an-tananao tsy misy maharombaka akaiky ny masonao akaiky ny tananao akaiky ny sofinao ary mitsodranao azy ireo izay ray amin'ny anaran'i Jesosy aombiazan'izy ireo eo amin'izay antopisiana ilanao azy sy ampiasanao azy ao anatin'ny fahafenon'ny tenan'i Kristy dia ny fiangonana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy vena masa sy manan-kera avy Nazareta amen. Tiaka mafitsika amin'i Jesosy isolo tena maro iarahaba azy ireo tain'i Jesosy indrindra tain'i Jesosy indrindra tain'i Jesosy indrindra tiaka mafitsika amin'i Jesosy mahazo toeranareo vetivety manaraka izay koa dia manana mpiara-manompontsika izay avy any ampitan-dranomasina manasany mamia hortense hiakatra vetivety ke ty amin'ny saina tiaksika ho an'i Jesosy tiaksika ho an'i Jesosy izy no mamia hortense tain'i Jesosy indrindra tompoko jareo tsara izy rehefa avy nijeren'i Jesosy alleluia izy no fo ampiasain'Andriamanitra rehefa mandeha any ampitan-dranomasina ka rehefa toby sur Paris pasteur Rodolphe Menakavy dia mitokantranon'izao vehivavin'Andriamanitra izao no miatrano izy ireo zany tokantrano zany dia tokantrano feno fitiavana tokantrano tena hoe renao hoe manana fo ho an'Andriamanitra dia rehefa tonga any zay teneny hoe tady tsara ny tarehany tain'i Jesosy mamia fa hivavaka tsika satria mba tafiaraka atytsika anatin'izao fotoana izao dia hivavaka ho azy sika anatin'izany fijoroana sy fanompona ary Andriamanitra me hamaly fitia an'izay mety ho soa mety ho tsy ho vitatsika satria itsika eto mety hoe raha mbola eto Madagasikara pastera ataoko rehefa lasa ny ampitan-dranomasina tsy takatry ny tanantsika dia mba misy tanantsika hafa ndray ampiasain'Andriamanitra ho amin'izany asa atao tsika tiaka mafitsara ho an'ny tompo ainjiro aty alohana ny tananao dia hivavaka ho azy sika ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy vavaka ho an'ny mpanomponao ho an'ny hoavo manontolo amin'izay antony natongavana teto Madagasikara ny atonga ny zavatra rehetra hiara-iasa asoa atserovanao ny fijoroany sy ny fanompony amin'ny fampiatranoana tompo ny mpanomponao Menakavy amin'ny fampiatranoana koa ireo karazana fivoriana misy fotoana izay atao ao atokantranony mino izay ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao no hita azy hanafy hery sy tanjaka azy hamatsy fahasalamana handrotsaka amin'ny fahasoavanao ary ny famindram-ponao dia hanaraka azy tsarovy izy tompo manomboka amin'ity takarivo ty anatin'izao fiombonam-bavaka izao ao anatin'le fo tia mampiatrano ianao atsiaro amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Alleluia. Ary enjana be ny loka ataony terain'i Jesosy mahazo toerana mamia da tsika tiaka matsara ho an'i Jesosy dia andrayan'ny pasteurtsika alleluia da tsika tia tanina mafy be ho an'ny tompo etona dia makasitraka antsika rehetra ny amin'ny fatokina nandritry ny fotoana tsy nahateto ny iraka fa nanatanteraka an'izay asa niaraka tamin'ny fiombonana izay
isorana ny ekipa rehetra zay niarana totona fotsy nandrona masaka nanaiko fantsona topela tan'Andriamanitra ny grand croisade ny fiombonana tany Mahajanga ity tanana mafy eo antompitsika ho an'ny ekipa rehetra ao anatin'izany vidéaste raha hotonony eto dia be dia be ny teknika ny teto toerana ihany koa tena kasitrahana indrindra fa tena kaya misy lida tena enjana koa raha lahy azo io tena ndao hoe tia tanana mafy be eo antopo fa tena varina be mihitsy hoe tena vita feno ohatrany hoe isy rezatra mba tena tafapetraka tsotro hoe any Antananarivo ohatrany tonga ty daholo le mpitarika rehetra fa rehefa ndraisy ny aja le izy mbola ava ndraiky la izy da hoe tia tanana mafy eo an'Andriamanitra mitondra-mbavaka tsika fa ny fiombonana manaraka indray ao soavy masoandro ny anatanterantsika tsoelo da hoe tia tanana mafy be eo any tompo dia tadidio tsisy titre io fa croisade fotsiny indray ho amin'ny fiombonana indray koa dia mandeha amin'ny fo ihany tsika ohatra le tamin'ny voalohany ho voninahitra Andriamanitra mahita zao amin'ny anaran'i Jesosy hiasy eto Andriamanitra ary fantatro fa io fo misokatra sy miovy io tena ampijoro an'Andriamanitra no zavatra eo amin'ny fiainanao ninninona tontolo rehetra tsy mandeha araka ny tokony izy teo amin'ny fiainanao hatramin'izay ananako antoka fa hikasika ny fiainanao Andriamanitra za te hiteny hoe mandalo ty tany ty fa tsy mandrakizay tsy eto ny fotsika fa manana mandrakizay veryntsika fa azoko antoka fa na mbola tsy tonga ny mandrakizay izy ianao dia afaka hijoro sady hikarakara ny fiainanao Andriamanitra raha marary ianao dia hositraniny ny rofo rehetra ho afahany ny fanahintainana esoriny ny zavatra rehetra mialoko ny fahafatesana ho fafany ary ho karazan-javatra rehetra mitady akivy ianao ny fanareradreraka dia omen'Andriamanitra tanjaka indray raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ro fahatsarana rehetra tokony anao eo amin'ny fiainana raiso izany fa omen'Andriamanitra anao androany manana antoka fa eo toerana misy ny fanatreny misy fahatsarana ambony indrindra tsy mijery anao fotsiny izany ny velona mandrakizay ary tsy niantso anao izy tsy hitanao amin'ny lafim-piainanao iray manontolo fa androany mahatona ntsony ianao dia tahiny amin'ny lafiny rehetra ianao raha voaka nyity toerany ity ianao dia ho loha lalana sy ho vody lalanao izy naiza aleanao dia atsiaro ianao fa tsy rery fa eo Andriamanitra miteny amiko Andriamanitra fa misy olona manana problème anatsinay amin'izao fotoana izao sitrana le izy problème anatsinay le izy andana tarafy efa afaka le izy tsy ho tapahana zany ny tsinainao tsy tapahana ho any tsinainao fa mety ny sinainao zao iza moa nan'olo hitanareo enoy vavaka Andriamandenina nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Julio vavaka izy ny azo dia mivalian'Andriamanitra tovapotika rehetra hatramin'ny raha ny soloan'Andriamanitra vaovao izy mbola velona io noho izany possible ny zavatra rehetra taovanao tanao possible ny zavatra rehetra momba anahy koa hoe ho karakarain'Andriamanitra tenanao mponoana ho karakarain'Andriamanitra hoe ataovy amponoana tsara karakarain'Andriamanitra ny amiko ray manontolo dia taovatra zao raisiko izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy amen hitanareo ny Jehovah ka hiaronareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen enoy fotoana rapitso spécial le ny bypass mitovy amin'ilay fotoana androany fa fotoana fampahirezana le izy izay ampijoronanao ao anaty fandraisana misy secret ozaraiko rapitso tena sucré be mihitsy ary azoko antoka fa andrasanao manontolo mandritra ny herinandro manaraka za tsy miteny hoe anery anao tsy maintsy tonga fa raha mbola misy ny azo atao tonga avy hitahin'Andriamanitra anao tonga ny bypass ianao eo amin'ny gastronomie pizza bypass any Yavoloha eo amin'le lalina mivily makany amin'ny kolonady iny izy mpiandraikitra eo manomboka amin'ny fitora sasany mijoro eo amin'io gastro io hitondranao senoranao amin'le toerana fa tsy lavitra eo ny toerana misy ny trano natanterantsika ny fandraisana miaraka samy ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra dia zarao fahasoavana sady mitsikitsika amorona telo manodidina anao ianao fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao anareo amen. Dao ity atanina mafy eo any tompo